mbola iverenantsika ihany moa izay vaovao mahakasika ny fetim-pirenena malagasy izay rehefa avy eo fa hivadika lafim-baovao hafa kosa aloha isika azy misy aramoa ny fanazavana izay entiny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta Kolojek mahakasika indrindra nyilay sambo rendrika tany Belosy Tsiribiana izay namoizana ain'olona. Tompolahy sy tompoko vavy, miarahaba antsika rehetra mpijery ny fahitalavitra sy ny mpiaino radio-pirenena manerana ny nosy. Amin'ny alahelo lehibe no anambarako etoana fa omaly alatsinainy tamin'ny ray ora sasany tolakandro dia rendrika tany amin'ny 10 kilometra atsinanany Belosy Tsiribiana mifanandrify amin'ny fokontaniny Bevelo ny sambo iray mitondra ny anarana hoe Taindrazako izay nampitohy any Amboloando sy Belosy Tsiribiana ary nitondra mpandeha 80 eo. Araky ny vaovao farany voaray dia 10 no isan'ireo namoy ny ainy, 10 tsy hita ary mbola karohina, 10 kosa avitra soamantsara. Entana milanja 3 tonnes sasany kosa no very tamin'izany. Manoloana izany lozany iseho izany dia maneho alahelo sy fiara-miory amin'ny fianakaviana ny aramboina ny fitondram-panjakana malagasy sy ny tenako manokana ary mankahery azy ireo. Miondrika ampanajana ihany koa manoloana ireo vata mangatsiakany ireo zay namoy ny ainy. Efa nandray ny andraiky ny fitondram-panjakana eo anatrehan izany ka nisy niezaka efa natao hikaroana ireo mbola tsy hita. Nisy arak'izany ny fandraisana antanana ny fikarakarana ireo razana efa hita sy ireo ny aramboina. Nisy koa ny fanomezana fitaovana toy ny vedette hanampiana ny fikaroana ireo mbola tsy hita. Farany manao antsoavo amin'ireo vahoaka monina manamorona ny renoranony Tsiribiana mba hanolo tanana amin'ny famonjena sy ny fikarohana ireo ny arandoza amin'ny alalan'ny fanomezana vaovao anireo tompon'andraikitra isantsokajiny any an-toerana.